Makasika ny fanesorana anireo député izay miisa 5 avy any amin'ny faritra dia manakambara izahay mpitolona. Zavatra voalohany dia hatrany am-boalohany dia efa nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ny assemblée ny ACC tamin'ny article 72. Satria mazava ny voalaza ny article 72 fa mandritra ny vanim-potoana ny fe-potoana iasany ireo député reo, zany hoe mandritra ny mandat, dia voarara ny famoronana groupe parlementaire vaovao, voarara ny fifindrana groupe parlementaire vaovao. Zavatra nisy nefa dia izao: nandrava ny groupe parlementaire ny firaisan-kina, nandrava ihany koa ny hirimbara, dia nifindra nakao amin'ny groupe parlementaire zay manohana ny filoham-panjakana amin'izao fotoana izao. Izany dia mandika ny lalam-panorenana, ary ny zavatra magaga dia fantatry ny ACC tsara fa voadika io lalam-panorenana andininy faharoa fitopolo, ary ny ACC no tompo-pahefana mandray fepetra, satria misazana zany fandikanany article 72 zany dia mazava tsara fa ny fanonganana anireo député rehetrarehetra zay namorona groupe parlementaire vaovao reo. Tsy nandray zany fepetra zany nefa ny ACC hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka noho izany, tsy ireo député miisa 5 reo ihany ny tokony hiala ao Tsimbazaza, fa ianareo rehetrarehetra no esoriny article 72 ao Tsimbazaza, satria sady tsy légitime intsony ianareo no tsy légal. Zay dia mazava tsara zay. Any amin'ny règlement intérieur mantsy no nentinareo nanesorana anireo député 5 ireo. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe iza no ambony, ny règlement intérieur nareo sa ny lalam-panorenana zay nandikanareo ny article 72. Zao koa fanontaniana mipetraka eto Antananarivo dia misy an'ireo député, ao ry député Raoldiny, ao ny Lanty Rakotomanga, ao ry Ratsivahiny, zay tsy manatrika ny fivoriana, zany hoe nandika ihany koa ny règlement intérieur nareo. Fa nahoana ireny no tsy esorinareo? Ino ny kajikajy politika zay ataonareo ambadika zany? Moa ve hitarika adipoko no tanjonareo amin'izany fanavakavana zany, satria fantatra tsara fa manavakavaka ianareo. Sa inona zavatra tianareo atongavana? Misy tanjona tianareo atongavana ve? Tokony azavainareo vahoaka ny antony tsy nanesoranareo anireo député avy eto Antananarivo eo, satria ny vahoaka dia miahiahy mafy ny amin'izay kajy politika maloto zay trandrahanareo amin'izao zavatra miseho zao. Ka eto am-pamaranana dia zao: ny fiankevitra avy ety amin'ny mpitolona dia tsy miova, fa ny ialanareo député rehetrarehetra ao Tsimbazaza reto tompoko no tadiaviny ny mpitolona, satria nareo dia elohana fa nandika ny article 72 ary ny sazy ny andrenareo dia ny fanonganana. Ary ny ACC koa dia efa tsy crédible, satria presque tsy kombakomba amin'ny fanitsakisana ny lalam-panorenana. Ary eto ihany koa ny Sénat dia andro vitsivitsy sisa dia lany ny mandahan'izy ireo. Dikan'izany dia zao: abrogé io lalam-panorenana io, raha vao ny ACC, raha vao ny assemblée, raha vao ny CENI, raha vao ny Sénat. Zay no vahaolana tompoka, ary fanampinanao andriamatoa filoham-panjakana no antony tabatabany vahoaka, satria ianao nanampy ny vahoaka niditra ny 13 mai, dia izay koa mba manampy anao mba ho amin'ny fanovana tanteraka ho amin'ity firenena ity. Zavatra misy mantsy dia zao: fanovana no tadiavina dia fanavoazana ny tonga. Orange no nongotana voasary-makirana, citron nambolenareo. Ka hoy izahay hoe raha vao reo institution rehetra rehetra reo.